sehatra sosialy kosa fendropolo androany sy nanatanterahana ilay etsika imony karakarain'ny fiadidinan'ny repoblika ho an'ny boriboritany voalohany na afapo ny etsika ary maniry ny toizan'izany ireo mponina ao an-toerana. Androany no ny farana ny asa tana maro na nimo izay natolotry ny fiadidinan'ny repoblika teny amin'ny boriboritany voaloha. Raha ny teny mifanifoko tamin'ny Manarotsoa Atsinanana dia mandrandra ny fitohizan'ny asa ny mponina manodidina sy ireo nahazo tombotsoa tamin'izany. No mafisin'izy ireo ihany koa fa misy ny tsy fahalavorariana eo amin'ny fiara-miasa amin'ny Samva izay voalaza fa tokony hitaona ireo fako mivoaka ny tatatra no diovina. Fa ny angatanay dia mba nitohizan'ilay asa. Raha mety dia mba tokony mba hito ilay asa satria raha mijanona hatreto iny mbola tsy tena vita. Tsy maintsy mbola mandeha zao ilay kirazy, dia vita ilay kirazy dia mandeha zany le manodidina anazy le asiana le rarivato satria raha ohatra hoe ajanona amin'ny fotsiny io zany zao dia tonga amin'ny fahavaratra dia hiverina hirotsaka ny daholo ihany le fotaka anam-piakary dia mba angatahanay koa zany mba hisin'le fiaraha-miasa fa le asa mandeha le fako nefa tsy voala dia tsisy hitaterana an'le fako mihitsy. Raha ny tena marina aloha zay no zavatra azo nomena ny moa hoe valalatry tanana tsy atolotrasa dia niezaka tokoa zay indrindrindra fa zay mponina eto fokotany Manarotsoa Atsinanana satria zava-dehibe ho anay zao dia hisorana tafotafo amin'ny filoham-pirenena zay mba nijeriny tetỳ ambany tanàna jery zao zavatra falitona ny retina sy ny karazany mety ho avy dia zay zavatra zay aloha raha ny tena hoe afapo ngamba tsy mbola ho afapo fa ny fiaraha-miasa angatahana amin'ny filoham-pirenena ngamba dia tsy mbola ho vita azao ihany. Fa zao aloha vao tsikafona no afaka androany zao vao netomboka nanao kirazy zay 20 andro aloha no mena dia mbola misaotra azy mitafotafo. Mbola misy ny asa izay tokony atao raha nambaran'ny lehibe ny fokotany teny toerana. 20 andro aloha zany zao nanesoranay fotsiny ny tsikafona teo ambony fa ny fotaka tao ambany zany tena tsy ho ampy le 20 andro satria zao ndray zay vao manomboka hanala le fotaka be ao ambany. Zany hoe mangataka fanohizana asa zany zahay zao. Raha ny fanaovana an'ity dobo ity hatramin'izay eo amin'ny 2 volana sy tapany eo ny fanaovana anazy miasa foana zany efa tsy nialady. Nefa tamin'ity zany ny fitondram-panjakana nanome 20 andro aloha no mena dia miendresa hoe mbola hanampy izy fa tsy fantatra hoe 20 sa 20 no mena manaraka eo. Raha ho an'ny fitondram-panjakana kosa dia tsy maintsy apetraka aloha ny tombanezaka izay vao hojerena amin'ny momba ny fanohizana ny asa. Hodiniana ny fitohizana satria tsy azo avela amin'izao ty toerana ity raha izao tsika ny tonga dia miala dia tonga dia azotsika ny eritreritra avy hatrany hoe mbola hiverina ohatra ny taloha indray fa namafisana ny sisiny araka ny voalazako teo ary ihany koa mbola misy ny any ambanin'ity rano ity zao mbola misy curage tokony atao zay zany vao tena tonga amin'ilay tanjona ny eritreretina satria ty dobon-drano eto ity zany hivarina ny rano rehetrarehetra ka raha tsy afaka le amin'ny fond ao dia vetivety dia hiverina amin'ilay toejavatra taloha isika. Ny fanentanana moa zany dia mandeha ho azy tiako tenenina amin'izay hoe tsy maintsy miaraka amin'ilay asa mba entina ampahafantarana amin'ny vahoaka ny tsy mapety le fanariana fako akalamanjana tsy manaraka ny tokony ho izy amin'ny fiatraikany amin'ny lafin-javatra maro voalaza teo eo ny aretina fa eo ihany koa ny manimba ny tontolo iainana zany tsy ahafahana manao fiainana araka ny tokony ho izy amin'ny maha-olombelona. Marihana fa efa miparitaka amin'ny faritra hafa ny tetika asa imo izay nampanantenana ny filoha Rajonary Mampianina. Ity tetika asa ity dia nentina indrindra hanatsarana ny tanàna amin'ny fampandraisana andraikitra amin'ny vahoaka.